dia faly tafahoana amintsika indray topo klasy topo vavy amin'izao alina zoma zao mazava ho azy moa fa ny fandarana vatofantsika indray no miarady amintsika isa tokantrano isa mbagavagana miarabantsika rehetrarehetra raha ohatra ka tratranay mpisakafoanana ianao satria mety tagatanga vao ny sakafo dia miraga ianao azo tomana ny ekipa ny sisailaray manontolo indrindra moa zany fa ny fandarana vatofantsika eto amin'ny Sisal TV vahiny hafa indray no miaraka amintsika amin'ity alina ity fa mialohan'izay aloha miarabanao fa bien Kabenarivo tonga sondrayntsika ato anatin'ny fandarana vatofantsika. Miarabanao Zinarandrenary soa miarabantsika jiaby izay manotrona anay amin'izao fandarana izao amin'ity ora sy fotoana anaranareo ny vatofantsika ity araka ny fanatsidiky namana Zina teo dia vahiny vaovao indray no miaraka amintsika ato anatin'izao fiarahana izao dia asaina sady ianao tsy afoiny tsy asaraka an'izao fiarahantsika izao hatrany amin'ny faran'ny fandarana amin'ity anio ity dia tany ihany koa aty am-piandohana izay rehetrarehetra te hivahiny araka aminay tahaka an'izao ataony namatsika izao dia aza misalasala mihitsy mifandray aminay amin'ireo larana izay efa mirantiranty be eo amin'ny fahitalavitra reo ka dia mirary soa antsika ary anaraka an'izao fiarahana izao hatramin'ny farany. Professeur izay mety fa betsaka tsika mahafantatra azy any tokantrano any amin'ny hoe amin'ny professeur zay aleo tonga dia tokan'izay mihitsy ilay izy amin'izay tonga dia mahitsitsika fantatsika tsara mihitsy professeur Leboto Gérard miarabanao zay tonga soa ato anatin'ny fandarana vatofantsika amin'ity alina ity. Miaraba tompoko ary miaraba nareo miaraday ary miaraba koa ny technicien ato amin'ny Sisal radio ary indrindrandrindra dia miaraba ny malagasy izay mijery an'izao fandarana izao. Ya arak'izay ara dia efa fantatsika ny vahintsika amin'ity an'ity ny anarany aloha ny tena haintsika be somary so an'izay mahafantatra azy ihany koa dia andao ary aloha nantanitsika iza marina moa zany professeur Leboto Gérard izany. Eny tompoko sotra betsaka ny fitenenana anarako zany araka ny voalaza zay hoe Leboto Gérard Bonenika no fanantsovana anahy mpampianatra tsotra ary miray midantoka amin'ny olona mpanao politika eto Madagasikara ary indrindrindra dia mpanaraka ny raharam-pirenena eto Madagasikara. Tonga dia arositsika avy hatrany ary ny resadresaka professeur Leboto Gérard hoe nilaza ianao teo hoe ao anatina antoko politika iray dikan'izay liny amin'ny resaka politika eto Madagasikara. Tonga dia fanontaniana avy hatrany manaona fahitanao ny tontolo politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ataoko mahitsy ihany koa ny valiteniko satria mahitsy koa ianao ke raha mahita zao fa ny raha politika eto Madagasikara hita fa ny grosy fahana tanteraka ny fiainan'ny malagasy ankehitriny ary tsy mitsahatra simba izy io hita fa raha ny fiainan'ny malagasy taloha dia hita fa tena hoe tena miaratsy dia miaratsy ny fiainan'ny malagasy ankehitriny ka amin'izao fotoana izao raha ohatra ka hoe afaka ny sakafo tsara ny vahoaka malagasy taloha amin'izao fotoana izao hita fa angamba indroa misakafo agnatin'iray andro tena hita fa tena sahirana tanteraka ary latsaka ankaterena ny firenena toy. Professeur Leboto Gérard araka ny maha professeur anao zay mpandalina raha teo moa zany ao anatin'izany ny fahitanao azy satria raha resakantsika ny toedraraha-pirenena indrindra fa miresaka ny tontolo ny sehatra politika dia miamitombo sy miamaro ireo karazana antoko politika misy eto Madagasikara nefa jerena le firenena atao latsaka kanterena ina ny mahatonga azy. Ie mitombo dia mitombo ny isana politika eto Madagasikara nefa ny firenentsika dia latsaka ankaterena. Ny antony mahatonga zany dia anisan'izany ny rafitra petraka eto Madagasikara mihitsy no efa maty. Zay zany anisan'ny antony mahatonga ny zavatra zay. Aminao manokana ve tokony hisy sokajin'olona tokony hanao politika misy sokajin'olona tokony tsy hiditra amin'izany politika zay mihitsy sa dia hoe tokony hoe rehefa mahay politika dia hiditra ao anatin'ny politika? Ny politika dia ny vahoaka malagasy rehetra izay matsapa-tena fa citoyen responsable dia tokony tafiditra anatin'ny fanaovana politika daholo. Raha matsapa zany hoe feno valo amby folo taona ny olona anankiray dia tokony efa mandray andraikitra amin'ny firenena izay misy aminy.
dia hitantsika nefa amin'izao fa araka ny lazainao teo hoe tsy mandeha amin'izay izy tsony ny politika inona ny mety antony mahatonga an'izay ny antony mahatonga an'izay araka an'izay voalazako zay a dia ny rafitra amin'ny ankapobeny mihitsy a efa simba ary efa maty tanteraka mihitsy anisan'izany ny rafitra politika ny rafim-piarahamonina ihany koa zao efa tatsika maty a ny rafitra ekonomika koa efa maty raha ohatra ka hoe izay no mety olana zay resaka rafitra zay misy ny vahaolana ve ao anatin'izay eto ny vahaolana zany zao dia misy ny tolo-kevitra amin'izao zay tolo-kevitra zay atolotra ny antoko politika Gasmi eto Madagasikara dia fanolorana ny constitution vaovao état régional eto ambony tany dia fantatsika fa état anankitelo no misy dia ny état régional état unitaire ary état fédéral ka ny état régional io zany no tokony ampiarina eto Madagasikara andao ary professeur ho azavaintsika kely hoe inona moa no tena ho hita ao anatin'izay hoe état régional zay ny état régional dia ampivoniny état unitaire sy état fédéral izy zany hoe zany a état unitaire ihany izy fa fortement décentralisé le état zany hoe zany a ny olo-voafidy mianga avy any amin'ny fokotany ny commune ary ny député dia omena fahefana tanteraka araka n'izay nametrahany vahoaka azy ny vahoaka no nametraka fahefana taminy dia omena ny zareo olo-voafidy ny fahefana miresaka hoe fortement décentralisé efa irairain'ireo karazana mpanao politika eny hatramin'ny fitondram-panjakana raha dia mirairay zany daholo hoe décentralisation inona tena mampiavaka an'le fortement décentralisé amin'le décentralisation zay ambara sy vitsivitsona matetika eto ny mampiavaka anazy ny état unitaire zay fortement centralisé zay anatsika amin'izao dia mivangonga any amin'ny centre ny fahefana rehetra zany hoe ny olombitsy zany no tompona fahefana rehetra eto Madagasikara fa ny olom-boafidy dia karakarazany symbole ihany no petrahany eo fa tsy manana fahefana izy fa miankina ny fahefana miankina ny baiko avy any Antananarivo daholo miankina ny baiko avy any amin'ny état central any amin'ny central daholo ny zavatra rehetra tapana eto Madagasikara fa ny état régional kosa dia omena fahefana tanteraka manomboka avy any amin'ny fokotany omena fahefana tanteraka ny fokotany andrindra ny fiarahamonina rehetra ao amin'ny fokotany misy azy omena fahefanany koa ny commune ampiasa ny vola zay miditra ao amin'ny kitapom-bolan'ny commune ary omena fahefanany koa ny gouvernora zay voafidy ny vahoaka amin'ny alalan'ny suffrage universel direct omena fahefana izy ampirindra tsara amin'izay fampandrosoana na ara économique io na ara social io na ara cultural io ndao ary monsieur le professeur hoe inona ny tena maresy lahatra anareo hoe zay ny tena lalana ivoantsika ao anatin'ny kizo zay mahazo ao Madagasikara amin'izao fotoana zao agnatin'ny 25 taona zay tsika dia état unitaire no ny ainatsika teto Madagasikara ny vokatra misy rahantsika mahita amin'izao fotoana zao fa tena sahirana ny firenena ary tsy mitsahatra io fa dia mandeha any amin'ny fahampotena ihany ny firenena malagasy ankehitriny ka izahatra zay no natonga nisy lahatra hoe efa tsy mety itya état unitaire ity fa tokony anova ny état fédéral non état régional itsika eto Madagasikara ka ny fanovana-javatra zany fanovana rafitra dia mety ampiovatsika ary azo antoka fa zavatra zay ihany no vahaolana ampandroso itya firenena malalatsika ity raha ohatra ka miroso amin'izay ao anatin'ny resaka hoe état régional zay tsika ino aby ny zavatra mety iova zany ao anatin'izay ny état régional état unitaire ihany izy io fa tsy zavatra miova be fa ny fifidianana zany dia tsika hoe ohatra hoe any amin'ny fokotany
manomboka any amin'ny fokotany ny fifidianana dia voafidy ny président pokotany dia mipetraka ny président pokotany dia aveo a manao a fifidianana communal zany dia mipetraka ny maire ary vita zay a dia manao fifidianana gouverneur arakan'izay voalaza zay a dia fidina manomboka avy any fotony a ny filoam-pokotany rehefa voafidy ny filoam-pokotany a dia manana fahefana tsara ny filoam-pokotany a ampiatra zay fahefana nomeny vahoaka azy rehefa voafidy ny filoam-pokotany a fidina ny maire ny commune zany a dia manana fahefana ihany koa ny bentanàna zay voafidim-bahoaka ampiatrany zay fahefana zay a amin'ny fanatanterahana ny fandrosoana eo a amin'ny commune isahany ary fidina ihany koa ny député a dia le député reo a manana fahefana tsara ametraka ny lalàna zay mifanandrify amin'ny faritra misy azy tsirairay avy dikan'izay ve zany professeur hoe manahoana indray le rafitra any ambony zay ny rafitra ty fotiny manahoana indray ny rafitra any ambony mbola hipetraka ve reo sa tonga dia hoe ravana tanteraka mihitsy dia tsy ilaina intsony reo ya le izy hoe tsy zavatra miova fa mipetraka ihany ny filoham-pirenena zany hoe iny zany a dia any amin'ny centrale zany iny mipetraka ny filoham-pirenena mipetraka ny premier ministre ary misy ihany koa ny gouvernement zay tariny premier ministre fa ny andraikitra ny filoham-pirenena zany a dia eo amin'ny resaka relation internationale eo amin'ny défense nationale ny ihany koa fiarovam-pirenena ary eo ihany koa ny contrôle de légalité ary indrindra fa ny monnaie ireo a hevitra ireo poanaky-hevitra reo zany a ireo no andraikitra ny filoham-pirenena zany hoe zany a ny filoham-pirenena tsy mijabaka ny zavatra fampandrosoana zay apetraka ny bentanàna any amin'ny commune ary tsy mijabaka ihany koa izy a fampandrosoana zay apetraka ny eo amin'ny faritra fa mijanona ho mpanaramaso fa izy dia mijanona ho mpanaramaso na ihany koa manaova contrôle de légalité an'ireo faritra rehetra reo ary amin'izany keo hoe mety hoe isy fifidianana ihany keo ve satria mbola misy rafitra tanatohatra ihany keo anatin'izay ny raha iresaksika ohatrany hoe ny lehibe ny distrika ny gouverneur amin'ny faritra fidina ihany keo le reny sa hoe apetraka ok ny afaka fanazavaiko teo le izy a ny manomboka avy any amin'ny fokotany ihany fidina analalany suffrage universel direct zany hoe ny vahoaka mifidy a direct n'le filoham-pokotany dia voafidy ny filoham-pokotany a dia mifidy a ny commune ny maire zany dia mametraka ny bentanàna ary mifidy ny député a zay a mipetraka efa mipetraka zay rehetrehtra zay dia ireo indray zany a no antsoina hoe grands électeurs na ihany koa mifidy lehibe a mifidy ny filoham-pirenena zany hoe zany a ny rehefa tafipetraka zany ny filoham-pokotany dia tafipetraka ihany koa ny bentanàna dia mifiditsika député ary rehefa voafidy ny député a dia mifiditsika ny gouverneur isam-paritra rehefa tafipetraka ny gouverneur isam-paritra dia ireo indray zany a lasa grand électeur mifidy a ny filoham-pirenena ao anatin'izay rafitra rehetrarehetra zay voalazanao teo izay monsieur le professeur inona indray kosa ny tombontsoan'ny vahoaka ao anatin'izay rehetra zay inona mba mety hoe efa nisy mbangivangony ihany lazainay teo fa omeo tokony vahoaka hoe tena horesy lahatra ao anatin'ilay fitsinjaram-pahefana sy ilay fametrahana nyty rafitra vaovao ty inona ny tombony ipaka any amin'ny vahoaka satria neny vahoaka madinika manko le andeha ao anaty vilaniny any dia le resaka asa ho an'ny tanora sy ny rehetrarehetra andao omeo kely zay hoe santionany kely hoe inona ny tombontsoa ho azon'ny vahoaka anatin'izay ny tombontsoan'ny vahoaka zany a dia mahazo tombontsoa betsaka izy amin'io satria manakaiky azy ny fanjakana ary tsy alavitra azy zany hoe zany a ny vahoaka zany amin'io afaka tsara izy a no manara-maso tsara ny asan'ireo olom-boafidy reo mahazo tombony dia tombony betsaka mihitsy ny vahoaka eo amin'ny isaka ny faritra satria tsy miazakazaka ntsony ny tanora mandeha miazakazaka ny Antananarivo andeha tady asa fa mba misy asa zany ny vahoaka eo amin'ny faritra satria ny appel d'offre zany dia mijanona eo amin'ny commune ny appel d'offre mijanona eo amin'ny faritra no zany zany ny tanora zay mipetraka eo amin'ny faritra zany no mahazo tombony amin'ny zavatra zay zany anisan'ny tombony lehibe ary tsara zany hoe
miena zany ny tan'olo tany tsy fananasa am'izay fotoana zay. Rehefa miena moa zany ny hoe tany tsy fananan'asa manaona kosa indray ny resaka hoe fahasalamana, ny resaka tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny ao anatin'izay mety azo antoka ihany koa ve ny hoe ienan'ny tany tsy fandriam-pahalemana sy ny sitrahan'ny vahoaka ny ataontsika hoe fitsaboana ara-dalàna eny fotony. Araka zay voalaza zay mais manakaiky ny vahoaka ny fanjakana, zany hoe raha amin'ny lafin'ny fahasalamana resahana aty amin'ny CSPD dia voakarakara tsara ny CSPD anjaran'ny commune no mikarakara ny CSPD, zany hoe zany ny vahoaka tena azo fitsaboana ara-dalàna tsara. Ivegana kely am'le hoe tsy fandriam-pahalemana zay ingesany namana Fabien teo hoe ngamba tsy afenina amitsika ny tao masina am'izao vanandro any atsika zao fa de voaroba ary voatsatokanjony ary raha ohatra ka mipetraka zay rehetrarehetra zay mipetraka tsara ny rafitra eny fotony mety iova ve zay resaka tsy fandriam-pahalemana zay amin'ny mampanabe anao ihany koa inona ny tena antony mahatonga zay tsy fandriam-pahalemana zay tao masina? Ny antony mahatonga tsy fandriam-pahalemana mazava fa noho ny tanora tsy hitany tanora zay tany andehanana, zany hoe tanora tsy mananasa, tsisy fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana amin'ny tanora, de tanora mirenireny de miteraka ny insécurité iny ka rehefa petraka zany tia état régional ty dia araka an'izay voalaza zay hoe manakaiky ny vahoaka ny fanjakana ary mahazo asa ny vahoaka eo amin'ny faritra. Sa ve hoe le tontolon'ny fanabeazana mihitsy nefa simba amin'izao fotoana izao? Anisany maty ihany koa ny rafim-panabeazana, rahantsika mahita zany. Tsika zany zao raha rafim-panabeazana no resahana, raha ohatra ka mbola rafitra napetran'ny vazaha sy ny programma fampianarana napetran'ny vazaha dia mbola zay ihany no toizatsika amin'izao. Mbola tsy ary nisy ny fikitihana an'io ary hita le izy fa efa tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy tsony ny rafim-panabeazana. Zany hoe tokony hovana zany? Tokony hovana zany. Ohatra zao ny malagasy zao tokony hafantarana tsara mihitsy le kolontsaina eo amin'ny faritra. Ny maninona ny bijy misaraka mampiasa toka raha ohatra ka misy zavatra atao tokony hanao anatina fandaharam-pianarana zavatra zay any amin'ny fampianarana ny kolontsaina malagasy nefa zavatra dia tsy fantany ny tanora ankehitriny. Zany hoe raha ny tianao ambara zany dia ny isam-paritra zany ao anatin'izay tokony piditra ao anatin'ny fandaharam-pampianarana n'ireo karazana kolotsaina misy isam-paritra ao anatin'izay dia samy manana ny azy zany amin'ny resaka fanabeazana ny isam-paritra. Eny tompoko amin'izay zay zany dia ny isaka ny faritra zany dia le kolotsaina zay manana zay tena hoe zavatra manana maizy azy ary tokony apetraka tsy maty satria ianarana zany iny isaka ny faritra. Ary mipetraka tsara ny koa ny kolotsaina rehetra tsy isy tsony fanambany hoe nenareo tsy mety na nenareo mety fa samy manana ny kolotsaina manana maizy azy daholo ny eran'ny faritra rehetrarehetra. Inona ary ny andresentsika lahatra olona ianareo hoe efa manana paikady manokana satria mivondrona ao anaty antoko politika ianareo manana paikady manokana ve entina andresena lahatra ny olona mba hipetrahany ity état régional ity? Ny zava-misy amin'izao ankehitriny ndray rahantsika mahita ohatra hoe ny bedabe ny totsika hoe banque mondiale nilaza madame Marie Chantal dia raha ohatra ka io rafitra io zavatra iainantsika ankehitriny dia na anatin'ny 5-7 taona atsika zany dia tsy hatatitra ny fandrosoana ny roan-dà mihitsy. Zay zao zavatra anak'izany io zany amin'izao fotoana zany tsika mila manova rafitra tanteraka mihitsy vao magnatatra ny manenjika ny fandrosoana eto Madagasikara. Tatoato zao nisy tranga anankiray zay tena goavana teto anivon'ny firenena resaka ohatrany hoe ny barea zao no tena resahana ao anatin'izany teo misy tranona izay tena hoe natongavana tamin'ny midingana famaranana zay nampiraisy nampifondrana malagasy rehetrarehetra tao anatin'izay
dia zavatra tahaka an'izay koa ve hita sorotra rehefa ohatra ka mipetraka ty lavitra ataontsika hoe état régional satria ary mety mbola iotra lavitra an'izay ve ny ao anatin'izay a sy ny fijerenan'ireo a ataontsika hoe mpanao fanatanjahantena malagasy ao anatin'izay. Rehefa mipetraka io ravitra état régional io a dia ny tanora isaka ny faritra dia hita ary mipitra ny fahaizan'ny tanora ny fanatanjahantena, zany hoe omena lanja zany a ny tontolon'ny sport isaka ny faritra, zany hoe zany a ahita vokatra tsaratsara lavitra an'io a bary ahentsika raha ohatra hoe mipetraka zay a état régional zay. Ia iverina kely indray am'le hoe tontolon'ny fanabeazana isan'ny taona misy foana ny tranga izay mipoitra amin'ny resaka fanadina fanjakana tsy teniny eto Toamasina renivohitra ihany fa manerina ny Madagasikara hitantsika angamba amin'ireny fahitalavitra rahavavy ao amin'ny tambazotra tserasera maro hoe misy olana foana isaky ny fanadina fanjakana, eo ny fivarotana laza adina hita etsero, eo ihany koa ireny tratra manao ahosoka maro isan-karazany, misy misolontenan'ny mpiadina ihany koa izay hitantsika ihany koa aminao manokana mampanabe anao ary inona ny tena antony mahatonga ny reny rehetrarehetra reny. Ia, mampalahelo ao zavatra iainana ankehitriny. Hita le izy fa tena efa maty tanteraka mihitsy ny ravitra ara-toetsainan'ny malagasy amin'izay famoahana an'izay siozena ihany koa ny solo tena ny sasany mihitsy manao laza adina any amin'ny efitrano fanaovan'ny fanadinana, ka dia io mbola resaka rafitra ihany mahatonga an'io zay ny tena fohy be tena fototra an'io. Ia, tsika moa miresaka amin'le resaka ataontsika hoe état régional ianareo anisan'ilay plateforme mamolavola an'izay sy mampafantatra an'izany ary manaparitaka an'izany ihany koa eto Madagasikara. Afaka manome ohatra ve anao karazana firenena maromaro na vitsivitsy hoe izy efa napiatra an'izany ataontsika hoe état régional zany ka hoe tena tonga dia misy fampandrosoana azo tsapaitana no paonan'izany firenena zany. Tahaka ny Espagne zao efa napiatra le état régional dia tonga dia lasa nandroso be ny firenena. Tsika zao 2024 raha ohatra ka tafapetraka Soamatsara ity état régional ity, mety hoe vinavinaitsika hoe afaka firitaona aoriana tsika ohatra hoe ataontsika hoe amin'ny 2026 no tafapetraka Soamatsara le état régional, afaka firitaona aoriana an'izay tsika vao ahitatsika kelikely an'izany hoe fiovana zany dia hoe tsy hivoaka anatin'ny crise Madagasikara. Ito dia manome toko fa afaka 5 taona na 4 taona mety efa misy fiovana lehibe ny fiainam-pirenena aoriana ny fampiarana ny état régional. Fa ahoana raha ny fomba fahana mapiatra an'izay état régional zay eto Madagasikara? Io zany tsy moramora ny fomba fametrahana an'io dia ny fandraisan'ny vahoaka rehetrarehetra anjara ao anatin'ny firenena no ahafana mametraka an'io état régional. Andao azavaitsika kely aloha hoe inona zany anjara andraikitry ny vahoaka ao anatin'izay? Ny fomba fametrahana an'io rafitra état régional io dia fikoanandoham-pirenena. Ny fikoanandoham-pirenena io miaraka manao proposition ny rehetrarehetra dia ny izahantsika zany ity état régional ity io no apetraka atsika amin'izay fotoana zay. Ianao milaza hoe io no apetrakatsika ao anatin'izay ka raha ohatra ao anatin'le fikoanandoham-pirenena nefa misy ihany koa ny toronkevitra hafa ankoatran'izay na mety hoe anatevenana ihany koa an'ilay état régional zay volavolan-dalàna zay atolotrareo ao anatin'izay dia ekenareo ve ny fisian'izay sa hoe mety hitsipaka maron-drano koa ianareo anatin'izay? Atsika zao fa tsy manana vahaolana afa-tsy fanovana constitution ihany, zay ihany ny vahaolana tokana ahafahana mampandroso ny Madagasikara dia fanovana ary fametrahana tia état régional ity. Ka raha misy tolo-kevitra hafa mety efa hita ny zava-nisy hatramin'izay fa tsy nampandroso ary tsy nahitana fiovana mihitsy ny firenena, fa eto dia manantena zay fa ity état régional ity ihany no ahafahana manova ny fiainam-pirenena ary manova ny fiainan'ny malagasy ahafahana manana no avy mameritra.
efa be deabe ny zavatra ny ainany malagasy indrindra moa zany fa tatoato betsaka anazy efa voalaza teo ny resaka tsy fandriam-pahalemana, efa voalaza teo ny resaka fanabeazana, ny voalaza teo ny sisa sy ny sisa. État régional ny resaka eto manome toky zato isan-jato ho an'ny vahoaka malagasy ve ianareo, efa nitenenao teo ny paikady ihany koa entina ho andresena lahatra ny vahoaka, manome toky ve nareo ao amin'ny antoko politika izay misy anareo, satria maro mpanao politika no samy mandresy lahatra amin'ny fomba izay ataony daholo hoe zay mampanantena an'izao, zay mampanantena an'izao ho anareo amin'ny antoko politika izay misy anareo indray ary inona ny toky omenareo ny vahoaka fa tena anova ny fiainany isaky ny tokantrano ny fipetrahany ty état régional ty. Manome toky izay ka, manome toky izay fa io état régional io fa tafipetraka dia afaka 5 taona, afaka 7 taona efa ahitantsika fiovana eto amin'ny firenentsika. Raha mandeha zay resaka état régional zay ao anatin'ilay izy ary dia ny fanontaniana apetraka ao anatin'ilay izy hoe raha misy ny fanekena sy ny vita ny fitoanan-doha ao anatin'ilay izy ka hoe misy ny fampiarana an'ilay état régional dia raha ohatra ka olona hafa zany no tonga eo amin'ny fitondrana mampiatra an'ilay état régional ao anatin'izay fa tsy hoe ianareo ny tiako anontaniana zany dia tsy maintsy ianareo ve sa misy olo hafa ihany koa afaka mampiatra an'ilay izy rehefa ohatra ka vita ny fitoanan-doha dia ampiarina an'ilay izy dia ao anatin'izay fampiaran'izay ve dia tsy maintsy ianareo sa ekenareo raha ohatra ka olo hafa ihany koa no fidiny vahoaka ampiatra an'izay. Mety tsara ka zao le état régional ny constitution hoe zany hoe zany zay olona ho voafidy ny vahoaka io no ampiatra azy fa tsy voatery hoe zay ato any no ndeha ampiatra azy fa zay olona ekeny rehetrarehetra hoe izy tokony mitondra firenena fa mampiasa fotsiny izy le rafitra zay apetraka zay rafitra état régional azy. Nefa nareo no hoe mametraka azy dia olona hafa indray no zay le hoe hafa no mikavaka ny mamono ny voay dia hafa mikavaka ny vangany. Mety aminareo ve zay zavatra zay? Mety tsara mihitsy zavatra zay. Zay zany tsy hoe miady hoe tsy maintsy mitondra firenena fa ny fametrahana ny fanovana ny rafitra ny tena hiadivana eto. Zany hoe nareo zany tsy resaka seza, tsy resaka olona fa resaka rafitra ho an'ny fampandrosoana. Ya ao anatin'izany resaka izany ihany dia mametraka fanontaniana ihany zay ao anatin'ilay izy hoe raha ohatra ary ka hoe tena hoe miatra ilay état régional eto Madagasikara lany ao anatin'ny resaka fifidianana ao anatin'ilay fikaonan-doha-pirenena izay iarahan'ny be sy ny maro manapaka dia efa voalaza teo fa hoe ekenareo na dia olo hafa aza no mitondra n'ilay ny fanjakana sy ny firenena fa ny fampiarana n'ilay état régional zay efa lany ny vahoaka zany no fampiarana an'izy ao anatin'izay. Nareo ve ao anatin'izay janona fotsiny eo amin'izay hoe efa iny le izy dia efa anjaranareo zany sisa fa zay janona mpitazana fotsiny sa ianareo miditra mpiatsehatra sy mpanantanteraka ao anatin'ilay rafi-pitondrana mamonjy. Tsy maintsy arana maso ary tsy maintsy hojerena akaiky hoe moa ve le olo mipetraka eo manaraka tsara le constitution mipetraka sa hoe natao sous forme fotsiny koa le izy. Zany hoe zany tsy maintsy arahana zavatra zay any rehetra dia manaraka milama zay apetraka ao anatin'ny constitution manara-dalàna ny rehetrarehetra ary tsy maintsy manara-maso akaiky ny tompon-kevitra zany. Ipetraka kely amin'ny plasin'ny vahoaka indray petraka ilay état régional ny entana fantatsika tsara fa dia matetika atsy amin'ny seranatsambo-ny Tomasina no atongavan'ireo entana maro iresaka momba ny PPN fotsiny mety voafevy eo anatin'izay ny vidin'entana zany hoe ny tatoatsika ny akabidy ny PPN sasany mety voafevy izay vidin'entana zay raha ohatra ka mipetraka io état régional io. Mazava ho azy fa voafehy tsara ny vidin'entana amin'izao angeny mahatonga tsika amin'izao manana olona io resaka fiakaretana isan'izany dia ny mbola miakatra any Antananarivo le entana voaka miditra avy ato amin'ny seranatsambo dia izy avy any Antananarivo indray miverina tia amin'ny faritra. Zay zao dia efa anisan'ny zavatra anankiray tena mampisy fiakarana vidin'ny mpiainana eto Madagasikara. Ka rehefa mipetraka zany io état régional io mazava ho azy fa voafehy tsara
ny vidinentana zay anytsena anisan'ny tena hoe mampikaikaiky an'ny maro anisy eto Madagasikara akoatran'ny resaka PPN resaka délestage raha malala zany indrindra moa zany fa ao amin'ireny volim-paritany ao zany zao no tena mizaka ny tsiranena ao anatin'izany ny jiro ny rano ao anatiny daholo eo ihany koa ny resaka akoatran'ny resaka PPN zay voaresaka teo ihany koa ao anatin'izany dia misy ihany koa nefa ny ataontsika hoe ny olana eo amin'ny resaka saran'ny famoahana entana satria efa hoe le famoahana entana ato amin'ny port Toamasina ihany resaka ao anatin'izay dia manaona sy manaona ihany koa zany ny fanaraha-maso ao anatin'izay zany rehefa ohatra ka mipetraka le ataontsika hoe état régional zany hoe zany amin'izay fotoan'izay zany double zany ny fanaraha-maso manaraha-maso ny avy any amin'ny faritra manaraha-maso any koa ny aty amin'ny foibe zany hoe zany tena voara-maso tanteraka zany zay zavatra zay ivadika kely indray miresaka fitsarana betsaka tato ato ny resaka aditany ny maro samihafa fa ny tena tsindriko ao anatin'izay dia hoe mety ho voavaha ihany koa ve zay olana ao amin'ny tontolo ny fitsarana zay rehefa ohatra ka mipetraka ity état régional ity sa hoe tsy afaka manapaka an'izay ny tsika eto terana tsy voakasika ny resaka fitsarana ny fitsarana dia mazava tsara fa manana pouvoirany manokana zany hoe omena fahefana tanteraka zany ny any amin'ny fitsarana zany hoe ny président de république amin'izay fotoan'izay fa tsy mijabaka intsony amin'le fitsarana fa ny mpitsara rehetrarehetra eran'ny Madagasikara zay nianatra mitovy dia ho manana grady mitovy dia omena fahefana tanteraka izy amin'izay zavatra zay zany hoe lasa mahaleo tena tanteraka zany fitsarana lasa mahaleo tena tanteraka zany ny fitsarana zany hoe misy fiatraikany amin'ny resaka fitsarana zany le état régional misy fiatraikany amin'ny resaka fitsarana hoe ny filoam-pirenena zany efa tsy suprême de la magistrature intsony izy fa efa lasa manara-maso ny égalité ny atao any zany fa ny mpitsara rehetra ny fatra zany dia omena fahefana zato isan-jato raha jerevana zany ty resaka état régional ty dia isy fifaninanana masina zany isa-paritra ao anatin'izay ianao manokana zao eto Toamasina moa zany zao ny vavahady misy antsika satria eto Toamasina tsika no manao an'izao fandaharana zao eto ihany koa tsika no resaka an'izao eto no ambokiona atsika raha misy zay fifaninanana masina mifampiarana ny resaka état régional zay manahoana ny fahitanao ny anjara toeran'ny Toamasina ao anatin'izay voalohany ve sa aiza ho aiza ny fahitanao azy ao anatin'izay fampiarana eny moa zany arakaraka le fiezana zay ataon'le olona mboafidy isan'ny faritra fa raha ny Toamasina no manokana resahany tsy ho ratsa-danja mihitsy amin'izay fampandrosoana zay raha oharina amin'ny faritany rehetrarehetra eto Madagasikara ary manamafy an'izay moa zany mahazo tombotsoa manokana ihany koa ny Toamasina satria avy aty Tamatavy no nomperany le toronkevitra état régional dia afaka manara-maso tsara ny zay olona mededy ny fanjakana eto Toamasina raha sanatriany vava aleo ataoko sanatriany vava hoe tsy tafapetraka ty état régional ity mety misy dingana hafa indray ve ho ataonareo anatin'izay sa hoe ionona fotsiny tsika hoe aleo andeha amin'io fa efa io izy inona hoana indray inona no azonao mbaga mahakasika an'izay raha ohatra ka tsy tafapetraka zany le état régional dia mazava ho azy fa ny firenena sy ny tanora zany dia tsisy lalan-kalia zany hoe mbola mitohy ihany zany ny tanora am'izao mandeha mihazakazaka mandeha mivoaka ny Canada mandeha mitady asa ny Maurice satria tsy zavatra antenaina tsony eto amin'ny firenena zany hoe zany tsisy vahaolana afa-tsy fametrahana fanovana rafitra anio état régional ihany ny vahaolana tokana no azo eritreretina no azo ampandrosoana ny firenena dia omeo sarisary kely hoe raha sanatrika tsy mipetraka izay mety ohatrohatra ny ahoana ny sarisary ho hitatsika misy ny vahoaka malagasy sahirana foana ny vahoaka ary ny sahirana ny vahoaka ary ny farany araza mitolasin'olona ty Madagasikara ty satria ny olona rehetrarehetra ao anatiny zany dia karaha am'izao zany ny tanora zao tsy afaka tsy mandeha andraiky satria efa kivy amin'le politika satria le politika am'izao zany tsy fanasoavana ny vahoaka fa fanaovana business foana zany ny zavatra misy am'izao
efa miditra ihany tsika ao anatin'izay resaka hoe tanora sy ny tontolon'ny politika sy ny resaka business zay resaka ihany nefa tsika taria-piandohana hoe raha ohatra ka olombelona izy a ka manana n'lay salataona 20 taona miakatra dia tokony afaka mandray ndraikitra ao anatin'ny resaka politika dia inona ra zany mety hoe mba fanentanana mba ataonareo eo anivon'ny plateforme en état régional ho an'ny tanorantsika amin'izao vanim-potoana zao. Averina aloha ny tanora, ampahafantarina ny tanora hoe ianao dia olona tokony andraikitra eto amin'ny firenena. Dia rehefa taverina ny tanora dia ampianarina ny tanora ny zavatra misy eto amin'ny firenena, ampianarina izy mandray andraikitra, ampianarina izy amin'ny fanazavana nyity constitution état régional ity. Amin'ny alalan'ny inona no anaovanareo an'izay zavatra izay amin'ny fitetezana fokontany ve sa hoe amin'ny alalan'ny inona? Zany hoe zany ny tanora zany dia ampianarina ary mpahafantarina ny tanora ny zavatra misy iainana ankehitriny hoe ianao zany raha mbola amin'izao fotoana izao zany iainantsika dia tsisy fanantenana mihitsy no avitsika. Zany hoe zany ny tanora zany dia ampianarina amin'ny alalan'ny fampianarana voalohany aloha amin'ny alalan'ny fikambanana rehetrarehetra samihafa dia ampitany amin'ny tanora ny hafatra satria ny tanora zany izy no noavin'ny firenena. Izy io moa ka hatramin'izay dradradrana foana hoe tanora no noavin'ny firenena ny tanora no tokony andray andraikitra nefa ny tanora zany am'izao erantsika mahita fa tena efa tsy hitany intsony zay lalan-kale. Tsy maintsy hoe ny tanora ihany ve no sotomina ao anatin'izay? Ny tanora aloha ny voalohany satria ny tanora raha jerentsika ny saranisa am'izao dia ny tanora ny maro anisa indrindra raha ny mponina eto Madagasikara. Dia ny tanora zany no entanina voalohany ary tanora no ampianarina satria izy zavatra tsy tena an-dakilasy, tsy tena an-dakilasy fa zany hoe ny anjaran'ny fikambanana zany no miezaka mampianatra ny tanora mba mpahafantarana hoe inona ny tokony ataony amin'ny fiainany, inona ny andraikitra ny amin'ny fiainany, manahoana ny noaviny amin'ny fiainany. Zany hoe anetana voaka zany nareo asa hijoro sy andray andraikitra eto anivon'ny firenena. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe efa mahendrika any Madagasikara raha ve ny plateforme état régional ho amin'izay fanentanana ny tanora no manerana nosy zay? Ia, efa paritaka eran'ny Madagasikara ny état régional afaka mampafantarina ny tanora anio constitution io. Io moa zany tsy olona rehetrarehetra no afaka tena hoe mahavoadinika anazy io fa ny olona ataontsika hoe étudiant reny no afaka tena mandinika tsara ny zay état régional zay indrindrindra ny olona mahanana fahalalana amin'ny lafin'ny informatika solosaina. Azonao lazaina aveo izy atao ny faritra efa misy amin'ny ity antokona ity? Antananarivo zao efa misy ary Antananarivo efa misy vice président isaka ny faritra, vice président ny plateforme état régional ary Tamatave Lasite moa zany nipoeran'le toronkevitra ary ny faritra rehetrarehetra dia efa misy an'izay solotena izay plateforme état régional zay. Nareo ve ao anatin'io plateforme ny état régional io mandray sy miara-miasa amin'ireo ataontsika hoe atoko politika hafa ankoatran'ny atoko politika misy anareo zay namolavolana ity état régional ity zay resahana eto moa zany fa nigasiny ankoatran'izay ankoatranareo ve zany mandray an'ireo atoko politika hafa ianareo ka vonona iara asa aminareo izy ao anatin'ity resaka plateforme na état régional? Iny toboko io zany dia zay zany dia tsy manavakavaka nizaniza ary tsy mijery loko na ara-pivavahana na ara-politika fa afaka mandray daholo zay olona hita fa vonona ampiatra le état régional. Ao anatin'izay indrindra mety misy olona liana mijery antsika amin'izao alina izao hoe te hiditra ao anatin'ny antoko politika ny gasy mifankaty inona daholo ary no ifandraisana amin'ireo olona zay mangetaheta an'izay misy adresy ve, misy laharan-tarobia ve, misy any amin'ny tambazotra serasera manao mahakasika an'izay? Ia, araka an'izay voalazanao zay tena misy tokoa raha tsokafintsika ny any amin'ny internet dia efa misy ny 3W point régional dia manana koa tsika accusé eto Tamatavy ary afaka mandray ny olona rehetrarehetra
tsy manavaka nizaniza fa zay olona tevonina ampiatra ny zay état régional zay dia malalaka be ny varavarana ka manasa ny tanora mba ho tonga ary andriandraikitra agnatin'izay firenena misy azy. Ya miroso ihany ny fotoana mandeha dia mandeha ao anatin'izany rehetrarehetra zany nefa dia tsy atao tompotrano eo ny anareo amin'ity resaka état régional ty. Mety misy miteny zao aminareo zay efa nanaraka ny vatofantsika hatrany amin'ny rana sy nata aminareo teny tao anatin'ny fotoana lavalava efa maromaro zay fotoana maromaro hoe ohatrany mihodina eo amin'le état régional foana le resaka sy ny vahiny sy ny sisa ao anatin'izay dia tsara aloha mampafantatra antsika satria ny état régional aloha zany no voizina atao anatin'ny fiarahantsika satria rehefa nitondra an'izay teto zay dia maro ireo lina dia tonga ny vahiny teto nisan'izany zao misy ny olotsotra misy ireo mpanabe misy ireo mpianatra tonga ny vahiny teto androany rayntsika zany zao dia manana professora ihany koa tsika amin'ny resaka satria lina tamin'ilay fanarahana n'ilay état régional misy amin'izy ireo mpikambana ao anatin'ny plateforme namolavolan' zany na ihany koa misy koa tamin'ireo antoko politika ny gasmia zay tonga eto ihany koa zay manatevina n'ilay fanazavana ho amintsika ao anatin'izay ho tombotsoan'ny firenena moa zany no tanjona ao anatin'izay ary mba isika rahateo ihany koa atao anatin'ny fandarana dia tsy miavy-njafy fa nizaniza tonga eto ka te hiara-iasa aminay te hivahiny atao anatin'ny fandarana dia tanina foana ihany tsika hoe tongavy tsy voatery resaka état régional tsika ho ato anatin'ny fandarana tsy voatery resaka ihany koa tsika tontolon'ny resaka politika fa na iresaka tsika tontolon'ny resaka ny ara-tsosialy iresaka tsika ny resaka tontolon'ny ara-pivavahana ho resahantsika eto ao anatin'izany azotsika atao daholo zany satria misokatra be ho anareo ny vatofantsika ka hitondrako an'izay fanetanana izay ho atsika rehetrarehetra ihany keo anatin'izay efa aty amin'ny akatoko mifamaraparanana ny fiarahana atsika ho ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka dia andeha ho asitsika famitinana le matory professora ny araka an'izay voalaza teo reny ny état régional dia fanjakana fametrana rafitra vaovao zany hoe zany izy io zany antegnategnany état unitaire sy état fédéral zany hoe zany ny état régional zany dia manome fahefana tanteraka an'ireo olombofidy zay zany tena mampiavaka an'le état régional zany hoe zany ny olombofidy zany reton'izay dia nomeny vahoaka ny fahefana dia manampiatrana zay fahefana zay magnatanteraka ny fampandrosoana zay misy ao amin'ny commune sy ao amin'ny faritra zay zany tena hitako hoe mampiavaka an'le état régional zany zany hoe akoatran'ny vahoaka zany zay mahazo tombotsoa anatin'izy io dia misitraka tombotsoa ihany koa ny ataontsika hoe ireo olombofidy ty isam-paritra ihany koa zany ao anatin'izay ny olombofidy ary ny vahoaka ao amin'ny faritra dia migoroka ary tena hoe makatsiro ny tsara amin'izay tombotsoa rehetrarehetra zay apetraka ny état régional izy dia fanontaniana ihany koa zany hoe reo olombofidy reo koa zany azony vahoaka sorona eo amin'ny toerana rehefa ohatra tsy mifanaraka amin'izay filany vahoaka sy ny tombotsoan'ny vahoaka zay ny zavatra atao mazava ho azy raha ohatra koa hoe tsy mifanaraka amin'le tombotsoan'ny vahoaka ny zava-misy dia moramora ihany koa mampijanona n'le vin-tanàna manala n'le fokotany satria efa manakaiky ny vahoaka tena manakaiky ny vahoaka ny fanjakana amin'izay fotoan'izay ary solo vahoaka paritra ihany koa afaka manala anjareo eo amin'ny toerana zay misy anjareo zany eny ary andao fanentanana angamba no maganantsika azy professeur Leopold Gérard lavalava zay resaka mifanaovantsika teto zay efa naharitra adiny iray mahekely ka dia ndao ary hoentantsika ny vahoaka satria ny resaka état régional no tena voizintsika eto entantsika ny vahoaka samy andray ny anjara tandrify azy amin'ny andresentsika lahatra azy ireo amin'ny fametrahana ity état régional ity eto dia mitodika amintsika tanora rehetra eto Madagasikara aoka zay ny tsy fandraisantsika ndraikitra atao anatin'ny firenentsika ary hiaditsika rehetra mba anova ny rafitra vaovao fa ity hevitra vaovao ity no hita fa hevitra tsara amin'ny
noavintsika tanora zany ka e dia mampirisika atsika tanora mbo andraindraikitra ary hitondra ny anjara birikitsika agnatin'izay fampandrosoana ny firenena zay ka manentana atsika tanora rehetrarehetra fa ity hevitra ty dia hevitra anisan'ny hevitra farany tsara dia hiaraka atsika rehetra mba samby andinika ananjy ary tongavanareo aza misalasala manontany manadiady anio fanjakana état régional io raha ohatra koa hoe misy zavatra tsy mazavazava amitsika fa dia misokatra malalaka ny varavarana mandray antsika tanora. Mazava angamba izay fanentanana ngezabe izay nentiny professeur Leopold Gérard izay ka dia manentana ny tanora izy mba samy andray ny anjara tandrify azy mba samy andinika ihany koa an'izay efa natoko teo moa zany ny lalana idirana raha ohatra ka hijery ny vangony rehetrarehetra mahakasika ny état régional itsika ka dia soratsika angamba fa bien naman'ny professeur izay nanaiky ny vahiny sy ny gesidresaka teto nazava mahakasika nyreny fanontaniana maro izay napetraky nay sy namana fa bien taminao teo izay ka dia makasitraka indrindra na fofotoana miaraka teto amin'ny vadifantsika. Dia sorana ihany koa anareo vahoaka izay nanaraka n'izao fiarahana izao tamin'ity ora sy fotoana ny famizarana taminareo ny mahakasika an'izay toedrara pirenena sy mahakasika ihany koa ny mahakasika ny état régional izay dia amin'ny herinan'io indraytsika efa vahiny hafa indray koa no mety araka amintsika eto dia aza mafoy aza masaraka amin'ny fiarahana amin'ny vadifantsika moa zany izay irahan'ny Génard Andrianarosy Fabearabenarivo miaraka aminareo ao anatin'izay sy ny vahintsika ihany koa fa hoan'ny anio aloha zany dia isorana be deaibe i professeur Leopold Gérard izay nanaiky ny antrano tato anatin'ny vadifantsika tamin'ny pianity dia makasitraka to misaotra tompoko misaotra nareo mianaday ary misaotra ny nareo nanasa mindritra n'izay fotoana vitsivitsy niarantsika ny tapitapa teto izay ary sorana ihany koa ny vahoaka rehetrarehetra izay manaraka zao fandaharana vadifantsika. Dia mametraka ny veloma mandra-pitafo amin'ny heriny anio indray ny fotoanantsika manaraka.